intiaho tandrona ranjaka vola toe hijoro mba ho tia ny taninrazako ka hanafatra ny piray taninrazanamiko avy amin'Andriamanitsika. Antony zao fanompompivavahana tokatsika sy misy manao zany any amin'ny fiangonana rehetra any afatsika ihany na tokatsika eto akaiky indrindra ny fankalazana ny fetim-pirenetsika ivavahana ho an'ny Madagasikara. Ary matokianao fa tsisy resaka politika tahoranao eto ka hoe sao de voasambotra hoe le radio fa araka ny lazako azy taminareo raha niarany vavatsika dia hoe rehefa tsy hanokatra ny sekolitsika ny firenetsika amin'ny mpianatra ny zanatsika ny atao hoe civisme, éducation civique, ny fiangonana dia manana ny soratra masina hampianatra azy amin'izany. Tsy voatery ihany sekolitsika vo mahay mianatra an'izany. Mba ho mazava kokoa ny resaka satria tena ekeko fa marina ara-piarahamonina zany misy olona tsy mahazo ny teny malagasy mihitsy dia voateriny zany fiarahamonina zany aho hamaky teny frantsay aminareo saingy tsy lehibe baiboly mazatra anareo baiboly Louis II fa la Bible crampon tsy voandroany akoa ty baiboly ty noentina mpianatra fa mandrakariva rehefa mila n'ilay fanazavana kely ohatry zany tovakiko aminareo amin'ny teny frantsay selon la Bible crampon ny petera voalohany toko faharoa ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatreo ny andininy faha roapolo ihany. Au nom de notre Seigneur Jésus, à cause du Seigneur, pratiquez la soumission à toutes les institutions humaines, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme délégué mandaté par lui pour châtier les malfaiteurs et louer ceux qui agissent bien. C'est en effet la volonté de Dieu que votre belle conduite réduise au silence ceux qui ne savent pas qui vous êtes. Agissez en homme libre. Non, certes, à la façon de ceux qui font de la liberté un prétexte pour le mal, mais en serviteur de Dieu. Honorez tous les hommes, aimez vos frères, ayez la crainte de Dieu, honorez le roi. Vous, employés, soyez soumis à vos patrons avec une déférence absolue, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Il est méritoire de supporter pour plaire à Dieu des peines infligées injustement. Qu'y a-t-il de remarquable en effet à endurer des coups quand on a fauté, mais endurer de souffrir quand on a bien agi? Voilà qui est méritoire devant Dieu. Amen. Aveko ny point sasany rehefa mianatra io sika fa misy zavatra mila vakina amin'ny teny frantsay mihitsy vo azonao satria koa atao fa inculqué aminao ny teny frantsay dia azonao ihany le afatry ny tompo rehefa avy eo tsy mampanininy zany. Ny talehako ny fampianarako dia hoe noho ny tompo petera voalohany toko fahatelo toko faharoa andininy fahatelo ambin'ny folo noho ny tompo zay ho ataonao rehetra zany manomboka eo dia noho izy noho ny tompo tsy noho lay olona noho ny tompo dia manekezy rehetra voatendrin'ny olona. Saroko tsara rehefa leny vanim-potoana fifidianana ny sahirany betsika kristianina ifidy sa tsy ifidy.
arakaraka ny tandasa eo raha zao ny tandasa dia fidy raha zao ny tandasa dia tsy fidy dia voafidin'ny olona ary le olona dia tonga amin'ny toerana izy dia tsy ianao mahakristianina anao ampianariny soratra masina manekezy voatendrin'ny olona na mifidy ianao na tsy mifidy présidentanao io eo zany ao da mametraka ny toerana manokana zany atao hoe etika kristianina amaha kristianina anao io voatendrin'ny olona maneke azy hoe ny réserve ny mpampianatra sans jamais le vénérer comme Dieu tsy manompo azy tahaka ny fanompona an'Andriamanitra kosa nefa tsy asolona an'Andriamanitra naroviana zay olona hotomborina sa voatendrin'ny olona eo eto mahatsiaro any Hérode ndray andro zay kabary miaray ary fatratra ny kabary natao fa éloquent be leny tontolo reny fa izany ianarana mihitsy ny éloquence auditoire faiza miteny masom-bahoaka dia hoe ny olo avy nandrany Hérode tena tsy feon'olona zany fa feon'Andriamanitra dia niedinediny ry Hérode lazany olona fa feon'Andriamanitra ny feo zany hoe nekeny Hérode hiakantoerana Andriamanitra niaraka tamin'izay latsaka avy tany an-danitra ny kankana zany koa mba invisible tsy hita zay isakana anazy lasaka avy tany an-danitra ny kankana niaraka tamin'ny vava nanino Hérode tsy mandeha izy ndeka tsako ty zany tady tsy velam-pianatra mianaran'i Jesu Kristy da tiany Madagasikara iny tiany malagasy iny andidinany be foly manelingela zao fanompavany zao noho ny tombo maneke zay voatendrin'ny olona na ny mpanjaka satria ambony izy na ny mpanapaka satria nomeny mpanjaka fahefana izy anasazy ny manao ratsy sy ankasitraka ny manao tsara enganiny no tena marina ara-piarahamonina zany fiteny soratra masina zany hoe zay manao tsara dia mahazo sitraka avy amin'ny mpitondro fa ny manao ratsy na izy na izy tsy misy ambony lalàna hoe fitentsika dia saminy hiarany lalàna dolo tsisy politika zany fa tena marina ara-pandinihina ny soratra masina mihitsy hoe ny manao tsara dia tokony azo sitraka dia miverina makany amin'ny Romanina 3:30 ianao ilazany ny apôstôly Paoly hoe fa mpanompon'Andriamanitra anasoanareo izy reny amin'ny fanasoavany ianao io zany izy no manompo an'Andriamanitra fa rehefa tsy manasoanao izy dia tsy manompo an'Andriamanitra asa ndray vaikatra evinotsika ndray ty ohatry tsy tapaka eo zany no ianaran'ireo voatendrin'ny olona no tsy aka ny toeran'Andriamanitra fa na izy koa aza dia natao ankatoan'Andriamanitra namakeny izy ka tany amin'ny Kolosiana tamin'ny alady hoe fa ny tompony sady tomponareo no andraisan'ny olona rehetra valopity fa tsy misy
fanavahana amin'Andriamanitra. Tsy misy fanavakavahan-koditra na fahefana na famolina sy fambalina fa mitovy eo anatin'Andriamanitra. Zay manao soa dia mahasitraka avy amin'Andriamanitra. Noto dia maneke ny mpanjaka ny mpanapaka. Dia ndao mba vakina kely ny tenin'i Jesosy tamin'ny Petera. Mateo 7:20 andiny 7:20. Fanontaniany olona tamin'ny Petera aloha zany, ndiny 4:20, 5:20. Hoy ny olona manontany Petera hoe: moa mpampianatra anareo tsy mba mandony antsasaky ny sekely va? Ry Petera hoe: mandoy ihany izy. Ndiny 7:20. Nefa anao sika manafy nytohina azy dia mankanesa ao ranomasina ianao ka manjono ary raiso zay azan-drano azo voalohany, ka rehefa sokafanao ny vavany dia hita sekely, vola sekely eo ianao, dia raiso zany ka meo azy ho avy amiko sy avy aminao. Jesosy zany eto tsy manatambasa politika hoe raha olona tiatsika dia ketsika dia andoavatsika amin'ilay sekely, fa rehefa tsitsika dia soasaka boaly. Fa noho ny amin'ny tompo tsy ahatafitohina azy noho ny amintsika dia na nanao manjono afa koa le loharanombolo mandeha manjono dia zay azo tsondro voalohany azy eo a sokafana ny vavana dia misy vola ao. So misy mieritreritry hoe nihetsy anany mihitsy anjono dia niraisiny dia sekely satria antsasaky ny sekely no tsy maintsy alohan'ny olona iray. Dia izy sekely complet dia hoan'olona roa zany dia tsy mitapahany, tsy mivakina satria raha ny Petera reny dia mivakiny dia nitsasany ihany naloha. Dia azo ampiasaina iny malagasy efa nampiasa zany tamin'ny fotoany a. Misy ny ataony hoe vola tsy vaky fa misy vola vakiny. Dia vakina efatra, vakina 10 dia nitsaka iny dia vaky iny mitina ividianan-javatra tamin'ny fotoan'andro tany amin'ny fahagasy zany takizy. Fa zao ianao mitondra vola vakinao zany iny 10 000 ariary dia hoe ty toko any atsasina amediko hena. Tsy azo ampiasaina ntsony na scotchienao azy fa tsy raisina ntsony, tsy miasa ntsony vola scotchier so midaradara tsisy mandray amin'ny ntsony any. Fa Jesosy zany na mpianatra ny Petera toy ny mampianatra ny fiangonana, toy ny mampianatra atsika hoe mandoava ilay sekely ihany amin'ny anarako sy amin'ny anaranao. Tsisy tendance politique zany. Ary iny tokony anaratsika kristianina. Mivoatra zany ny fahatakaratsika ny soratra masina, mivoatra ny fianaratsika ankatory ny soratra masina, dia haitsika katoavina zany fampianaran'i Jesosy zany. So isika manafy nytohina azy. Rehefa tafitohina moa mpitondra dia manino izy? Manasazy. Zay tsy manao soa dia voasazy. Dia anasazy ianao izy. Zay lafin'izay fotsiny a ny olona amin'ny ankapobeny zany iresahan Jesosy azy zany a, amin'ny maha-olona mpiarahamonina azy zany anaova Jesosy azy zany a, fa tafahoatra n'io saika atao teto amintsika tamin'ny fotoan'andro. Tsy politika koa zany a, fa réalité vécue, zavatra niainana. Saika namoaka didy ary efa nampiarina kely tany amin'ny faritra hoe mandoa etra arakaraky ny volameditsy ao aminy ny fiangonana. Efa nisy zavatra ohatr' zany a soran'Andriamanitra fatifanana iny didy iny. Fa lasa saika andoa Jerosaly sy ny namany zany fiangonana amin'ny volany any amin'ny fanjakana mandoa etra hoe zao pourcent ny vola miditra aminareo alohanareo aty. Fa ny olo tsotra zany resan'ny Jesosy zany olo-pirenena tsotra ary zay le civisme.
amaholy pirenenany Jesosy, amaholy pirenenatsika dia manaiky mankato lay mpitondra voatendrin'ny olona isika. Fa kisaka kely alohan'ny atongavana amin'ilay lafiny hafany ampiasana any ny ndeny fa 7 manajany olona rehetra tiavany rahalahy matahoranaandriamanitra manajany ny mpanjaka. Misy fahaiza miara-moninao mila filantsika kely mba atonga zany fiarahamony zany irindra ilamina. Manatsa ny olona rehetra. Raha ve tia am-piangona zany ny kristianina voataiza tamin'ny soratra masina, voataiza tamin'ny fivavahana, dia mahay manaja ny olona rehetra. Misy mpamafalalana zay tokotaninay samaray dia vaky resaka tamin'ny ankizy izy nefarany fa izy olo io mantsy zany mamafa lalana io zay dia raisiko fafay dia zany misikotra leo ambany tomobila satria tsisy parking moa eto amin'ny tanàna, tokony mba mboatra parking io zaloha dia tsy mijanjany moron-dalana iny tomobila dia sokirina ambany tomobila ny fako dia rofiko amin'ilay farofa parking iny dia toko anatin'le toera parking iny omeko azy amin'iny fafa. Dia za le namafa ndray manome azy ndray roanjato masendra misy any 500 zay misy eo posy eo omeko azy. Dia gaga zany izy fa izy olona io resaka tamin'ny ankizy eo amin'ny garage eo izy eo izy ireo hoe paster io hitako izy manaja beko fa izy any tsika kristianina conçu aniny manaja olona. Mariky ny fananatsika an'Andriamanitra ny fahaizatsika manaja olona. Fa tsy hoe mpivavaka ianao nefa ianao maivava be ny andalana eny dia mampieritreritra ny olona hoe avy mivavaka ve iny olona iny, mpivavaka ve iny olona iny raha eny an-dalambe avy mainky fa ao an-trano vateninao tamin'ny vateninao taozokinao mahateny izy ny farany zany fianareo avy mivavaka e sy le teninao mampieritreritra fatratra hoe tena tsy toetra ny mpivavaka zany a tsy hoe manaja olona tokony toetsika zany satria isika manaja an'Andriamanitra dia tokony hanana toetra manaja ny olona. Maro ny fanajantsika ny olona, fanajantsika an'Andriamanitra ny fanajantsika ny hafa. Matahora an'Andriamanitra zany hoe dia ho ampianarina tsony amin'ny malagasy. Raha vao ianao zay tonon'ny olona hoe olona tsy matahotra an'Andriamanitra manolo zay ny olona izay tena ratsy toetra iny zany amin'izay lazainy amin'izay ataony sanika olona tsy matahotra an'Andriamanitra. Dia toetra ivelany tamin'ny olona zany fa moatsika ty ivelany ny toetsika ao anaty ary tsy izay miditra vavan'ny olona ny manito azy fa zay mivoaka mivavaka satria avy any am-pony iny ny eritreretinao ny saintsainao dia iny naloka ny vavanao iny zany malaza hoe madio na maloto ny eo am-ponao. Kisaka amin'izay sika mba tsy ho lava be satria mbola anao fanadinana ny ankizy ny 9 ka hatrany any io tena le tika kristiana any ampiasany ningela zany peterazy hoe ianareo manompo manekeny tomponareo amin'ny fahatahorana rehetra tsy ny tsara sy ny malemy fanahy ihany fa ny saripoko satria misy patron saripo fa misy tsara patron tsara sy malemy fanahy dia raha malemy fanahy zany izy matetika haitsika zay
mahafinaritra be miaraka any. Bonjour messieurs. Au revoir messieurs. Fa rehefa izy saroko difficile juste bible crampon. Tsisy bonjour, tsisy au revoir. Za raha tsy mahita azy. Za re tsy nandalo teo brono teo. Za re tsy mifanena taminy anao tao ampiasana. Fa vo mifanenany amin'ny maso midividivi be ia. Sahirana be reo. Ana bonjour zao le sasana bonjour. De lasa mandosika. Ianareo. Ny crampon nalaza azy hoe employé. De hoe manekeny patron anareo. Tsy hoe misonelaka, tsy hoe 19 heures. Paka 19 zany 19 heures zany hoe tsy hoe amfito akory. Fa tena etika kristianina misy olona ambony fahefana no ianao de manino ianao manaiky ny fahefana ao ampiasana. De azagaga ianao raha sanatria ianao zany insolent ao ampiasana mamarovaty ratsy manao valiteny braingina foana tsy azo promotion mihitsy ianao antitra foana tsy miakatra ko graty. Ny olona lasa foana isaky manana fa ianao tsy mety miakatra satria ianao insolent tsy manatsy. De zay koa fa pisonelaka le olona manatsy. No baiboly io raha manaiky an'Andriamanitra ianao de manaiky zany teny zany hoe ianareo mpiasa employé manekeny mpampiasa anareo tsy ny tsara sy maneho fanahy ihany fa ny saripoko. Le saripo zany eo a tsy de tena le hoe toetra karakterielina ihany fa na ny fitondrany anao ampiasana mitsy aza misy a tsy rariny. De vakiny andiny manaraka fa inona ny laza natany so andiny fa tsy mbifolo fa izao ankasitrahana raha misy olona mitondra alahelo ka mandefitra ny tsy rariny no ny fieritreretana any amin'Andriamanitra. Misy tsy rariny ampiarina aminao de malahelo ianao mandefitra ianao am'izany de masitaka amin'Andriamanitra. Inona rahasaitsika am'izany hermady zay ny koa zay ny ankitiny any fa tsy ny hermady eny koa ny manao an'izany vo manananana kely grevy raha maendrika pankarte mety isy fiangona zany zao anao soratra tokotany grevy. Fa ny fandeferanao eo anatin'io mpampiasanao to mampamory anao io no ny fieritreretana ny amin'Andriamanitra. De ho marina aminao zay teny tompo zay hoe zay manana tena fa zay manetry tena no sandatra Andriamanitra. Asandratry ny tompo ianao tsy voasaka an'izy ianao am'izay ascension le fiakarana le promotion le fahazona fisondrotana ao ampiasana satria ianao amin'ny fitenin'ny petereto hoe andiny fa telo ambiroapolo nantevatevaina izy de tsy mananevateva ranonjany izy de tsy nandrahona fa nanina nanolotra miadiny ho amin'ilay mpitsaramarina natolotra ao an'Andriamanitra ny adinao tamin'le patron tsy mifamaly tamin'le patron ianao tsy niady taminy ianao fa natolotra ao an'izy tompo io patron fa mampahory apetrako ampelantanao za tsy amaly. Eo marina aminao ny fampianarana ny soratra masina hoe ianareo angina fa sady Jehova no hamaly. De kofinaritra ianao namasika toinona aza ny patronao ianao mangina foana anao mandefitra foana de apetraka ao amin'ny tompo mivavaka ianao fa tsy hoe mipetrapotsiny sy teny nataon'le patron tao sy fitondrana hafahafa nataon'le patron tao tsy hoe miaritra trefle zany akory a fa mivavaka atomba ia zany
ino io sa tindray alefa mivavaky ianao le tompo mafy miantoko ato ampiasana amin'ny ataony lehibeko amiko de mangataka aminao tompo vakio fo ampahafataro azy fa zanakao a ampahalala ho azy ny tompo fa ny fakina kokoa tsy midika hoe resy ao manaiky anany aminao de apetraky koelatananao miadika matokiny fa sangatry ny tompo ianao ary zany no etika kristianina tsy takatry ny tsy miny ka mahatonga azy be grevy io tia fampitandremana amarana ny toroteniko misy fikambanana vaza mbola vahiny izy io LGBT raha atao amin'ny fiarahamonina tsotra fantatrareo dia fikambanany zareo homosexuel LGBT ny gay ny bisexe ny transsexe ny lesbienne zany anatin'ny LGBTI ny vory tetsy akorondrano tetsy izy ireo aolepe lehibe akorondrano eo fa za bisy raha tianao fantatra miboaka gazety zany ary dia tonga atao dôly ny ambasaderan'ny firenena lehibe ary miloza ny ambasaderan'ny États-Unis nanao fanambarana fa angataka amin'ny fanjakana malagasy izy mba hanaiky sy hanaja ny fitsanganany fikambanana eto Madagasikara. Zany nolazako taminareo tamin'ny fotoana de mba hiverina kely amin'ny salamy fa 420 manaraka ny toteniko io 144 dia aminy atsika salamo fa 420 ny andiny fa 120 vavaky ny mpanjaka izy ty hoe afao aho ka vonjeo amin'ny tanany hafa firenena izay miteny zavapoana amin'ny vavany ary ny tanany akavanana dia tanana akavanana mamitaka. Il faut toujours se méfier aux relations diplomatiques fa misy zava-doza entina avy any amin'ny any afafy no an'ny taranakao dia izay tsy mahalalina izay tsy mandinika. Je m'excuse de l'expression, ils vont tous gober tout cela. Ateliny fotsiny zao zay tonga eo satria vazaha mitondra an'io ambony dikan'izany satria zanatany ny tena dia ekena ho marina sy mety dôly dia atsangana ny fikambanana vavary avao anisan'ny vavaka ao ataontsika zao angatatsika amin'ny tompo mba nomezan'ny tompo saina mahay mandà ny filopirenentsika zay misy fandraisany zao milaza azy ho fireneny lehibe tonga eto amintsika mandeha milelaka atsika hitady arentsika ireo mba hay andà tsy alaiky izany fananganana zany fikambanandoza anapotika taranaka zany izay Andriamanitra ny hiaro ny firenentsika amin'izany zava-betaveta izany. Amen.